Cool FM manolotra ho anao lapa mibezali tantara nosoratany Axel Ovelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy miaraka amin'ny Sofaniry, ny Ravo mandray feo Andra Manantsoa mandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero Manantotosa Djiad Andry Fatelo efa miraika ambe folo alina mahery zao tena tsy mety mahita toro mihitsy ato amin'ity efitra kely ambanin'ny tohatra ity teny ova tokoa tonton fa tsy toy ny fandraisana tamin'ny voalohany intsony mbola ho lefy ihany ve ny adeserany amiko sa dia hampatoriana ato ambanin'ny tohatra ato foana Dri ohatra misy mandehandeha ange any amin'ny lalatsaran'izany tena misy mandehandeha mihitsy izany sady ohatra manantona aty misy fofona solofara koa izany fa ambarafisiny ny devolo no mifofona sofra na solofara ho le boky nivakiako afakomaly arofy azo tompo arofy nefa to tsy nakato amiko fa ohatra mamono varavarana trano izany dia ohatra misy olona miresaka ao ambaravarana tsy devolo ve le nandehandeha teo fa olona mihitsy ndraso hoe hoenoko tsara kefa vonona zany le zavatra novantsika fialatsiny ny bezali ino le tsorojoso andraso fa akazo vitivity aty amin'ny garazy ary any anary ala fa miandry eto ay tonton Basilas Joso ary zavatra ina ary izany anaovan'ny zareo fomba fialatsiny izany Bezaliona narany fa izy ary izany ty le izy letsy mbola matory be fa nomeko fampatoriana mihitsy mba tsy tomany eo amin'ny garazy eoko ka andao ary any amin'ny efitra anaovana azy amin'izay tsika fa mandeha ny fotoana efa vonona daholo ny fitaovana efa vonona ka sady vava mivavaka tamin'ny mpanjakatsika talohany natonga valila eniko mihitsy izany fofona solofary zany ka efa ato tranola zany ny fanahany ary ahafaly azy ny anaovana sorona ty zazakely ty Andriamanitra zazakely atao sorona le zavatra resahany zareo dia ho vitan'ny tonton Joso ve ny hamono zaza tsy manatsiny indry izy rery tompo tena fetan'izy ireo lahy tokoa nanao an'ilay sorona ary toa mbola ho atsoviko foana ny fitratratratra ny mahonena sy mahavaky fo zazakely tsy manatsiny ve no atao sorona no fitiavaka rena tena tsy rariny ka tena tsy rariny tsy ahita torontsony ana dia efa mizazakala mahery aso fa aleko mivavaka ory faniry tonton fa misy inona kay ianao koa mba sarotra voazina ka sa mampatory be azy tao efitra ambanin'ny tohatra ato tsy zany fa zao hoe iaraka amin'ny Joso vetivety efa ndao idilo lakle avy aty anaty ny varavarana efa misy lakle aty amiko zay fa lasa eny azy tompoko mandram-pianakiry Faniry velony Joso aleo aloha idiana tsara ty varavarana ity fa mbola halina be ny andro ohatra to mbola nivola evitrano tsy azo idirana adin'ny tonton angamba nanidy azy fa maika be izy teo sady mbola mirehatra ny jiro izany fa aleo amin'izay ho jereko izay misy aho efa izao no ato hoe fanankalavo vito be daholy nefa toa misy rideau mainty be mampisaraka ny efitra eto afovoany dia inona izany ao ambadika ity rideau ity ndraso eo ankisako ry lanitra zavatoziny ty eto ambony latabatra ity hatray fatiny zazakely efa tsy misy lohantsony tena matsiravina ka aleo mihitsy ahantso ampirizika mba hijera zao zavatra maharikoriko natao indray izao
Allô? En'ilay tsy fandao amin'izay atoroka. Efa minuit mahery ange izao e. Ela koa. Fangara be crédit lahy dia tsy maintsy miresaka jusqu'à l'aube sika ka. Mba velao amin'izay moa za atory fefa tsy zakako sono masoko chérie a. Ahoana ozy izy lahy? Hay ve. Tiako be rany amin'izany espace lazainy lazany no feteny anniversaire-ko ka. Priska oa. Ty tonga anako taba indray ilay kiala faniriny. Priska, mba voay mo kia. Priska. Gros bisous de bon rêve les Carlo a. Mitady andray ilay kozinako mitapitapy iny. Fa misy indray fanira midérange amin'ny andro efa misasakala mahery ohatran'izao ndria. Azafady eky fa misy zava-doza hitako atao trano ato a. Zava-doza inona koa? Manapaka ambiance tsy. Nga tsy endry ilay feon-jazakely mitomany be iny. Aiza koa ny andrenesako an'izay feon-jazakely mitomany ihany e. Nisofiko aza mbola misy écouteur andraisahako tamin'ny Carlo teo. Efa nanonofo ratsy indray ve ndry ity dia mitonatonana ary kiala faniry a. Tsy nofo eky fa tena izy a. Ary loza fa misy fatin-jazakely mahonenao amin'ilay hevitra tsy azo itiranao ampandrianao nge. Fatin-jazakely? Ahoana koa ny impossible an'izany? Sady ahoana ny nasa indrinitra tao? Salon mihaja fandraisam-papa izay olona tena kaiky aza ngeny aho e. Tsy endry koa angamba andresako Jozy sy tonton e. Niditra tao ry zareo nitondra zazakely teny fonoiny. Maninona tsara hoe ry faniry? Zany e. Tsy mino an'izany aho. Voaingana vao teo ve izany? Eny kia, raha tsy mino andry tendao, ndao hitina any ambandriana hitsery azy. Andao ary fa za tena tsy mino raha tsy mahita amin'ny masoko. Drikoa tokony laza tamiko raha vao nandrean'izany feon-jazakely izany e. Ka natao hatrany tonton nge za e. No nandeha izy Jozy dia nasainy nanidiny tranontsika ary saika hanidy ty hevitra ty tsy azo idirany ty dia misy inona nefa tsy izao? Way, to papa? Tonton? Fa misy inona ha? Nga nareo tsy matory mandehandeha an-trano ha? Ka nilazainy faniry fanisan'izany fatin-jazakely izany nge hono ato e. Aza milaza bobo eo e. Mahita fatin-jazakely ato nga zao nareo ka ha? Mahita? Manao zay mahatezitra mihitsy ianao telo faniry marina. Ka tsy zany nefa. Maninona? Ohatra nahita fatin-jazakely mihitsy tato amin'ity hevitra ty. Aleo aloha i meme. Aisa anao niditra tato dia jereo aiza zany zao aiza za sy Joso ny tato ary voavina nanatitra azy aho zao dia mandamina ny hevitra ato kaiza aiza zay fatin-jazakely lazainao aiza ho aiza. Tena nanonofo ratsy indry ry faniry dia mirediredy a. Sao ndry dia manao an'izay mahasoke amin'ny papahanay fotsiny. Tena mahasosotra mihitsy e. Mahasosotra. Andeha atory koa fa dalain'ilay faniry eo fotsiny. Bonne nuit nareo. Bonne nuit Priska. Painao kosa ary faniry rehefa tia mitsikilokilo ato any dia tsy mahazo mivoaka ato amin'ny tefitra ty ary diako avy aty ivelany ty varavarana ty fa matoria amin'ny tany ao. Nahoana natosika izay tianao ariary ato ny hevitra ato tonton. Fona fa voay e. Voay. Tsy atosy atao fa mifatiny tao atrato ka. Tsy raha vao kiala kely ty fa rehefa maty alevina. Voay a tonton. Voay fa mifona re. Mifona. Ve papa efa ato an-dakozia ato vao maraina e. Bonjour papa. Bonjour ndre. Mbola misy citron ve ao anaty frigo sana ilainy papa indray? Tsy misy tsony fa tiana ataoko amin'ny rano mafanako ty ny ambiny teo e. Tsy papa koa nga égoïste betsy. Sady mbola tsisy kafe koa zany nefa n'izay efa te hisotro. Ka manina nefa indry raha manamboatra kafe ka mibe afy aloha faniry ny anamboatra anazy ka. Tiary ny lakile ny efitrano nanagadrako azy alina dia eto makaty izy hanao ny sakafontsika maraina. Grave koa aloha iny atezerany papa tamin'ny faniry alina iny a. Dia nasain'ny papa natory tamin'ny tany zany izy sady no hidiany papa rery tao. Ka tena manao zay mahatezitra kely Priska. Ohatrany tsy ahatazona azy intsony aloha e. Asaiko mitady trano ifondrana izy raha tondro na tsy haiko mety hoe alefa any ambanivohitra mihitsy ka. Azaroana zany izy ry papa fa mampalahelo a.
sady zara aza mba misy an'iny ato manao raharaha fa za aloha tsy mahavita an'ireo raharaha be dia be ireo e. Ka mitsikiliko sady manelingelina ato an-trano fotsiny angery Priska izy za sy Carlo ary mikasa hoe hitondra azy mba hiaraka aminay amin'ny anniversaire-ako. Tonga dia adabo ihany izany. Miara mamonjy ny fionamben'ny fikambananay tsika amin'ny alan'ny anniversaire andry. Zany hoe any Bekarana. Any Bekarana? Aiza koa izany? Dia ahoana izany ny programanay sy Carlo? Aza matahotra fa misy rahanareo foana any e. Telo ny lakile dia indana voay ny efitrano misy amin'ny fanira e. Indray ariko. Tena oroako mihitsy ny fanira iny fa betsikily manelingelina ka. Dia alamiko koa ny sain'ny Priska fa so izy indray no anahirana amin'ilay fionambian'ny Bekarana. Papa andao aingana aloha jerena fa tsy haiko ange izay mahazo amin'ny fanira aho e. Fa maninona izy e? Ka fa hoe tsy haiko fa andao jerena aloko. Ndao ary so dia ny sanginy fanana ny lalaoviny tao anefitrano tao ary fanira dia maty. Efa tsy olana rangazy zany io miakohaka amin'ny tany eo voatrano io izy papa. Jereva ohatrany tsy misy aina ntsony aho sady natsoko foana dia tsy namana. Sindriko ve adala ry Priska, olona miaina io fa ny fijerin-dry azy no hafa. Mety mbola resitory angamba izy dia tsy mahareny antsondry fa alofo azoko. Ory fanira ahoana azy tonton? Mifaza amin'izay manao raharaha fa aza manao fatorona dala miakohaka eo voatrano ohatran'io e. Ary tsy natorokoroka indry fa aloha mamono sofina fotsiny tamindrina tsoko teo a. Dia inona izao ny akofandrio amin'io tapi io? Mivavaka ka. Vavaka? Ie. Azafady fa mifantoka be tamin'ny mivavaka dia tsy reko ny antsondry. Ndana manao raharaha ny an-dakozia fa tsy misy raharaiko an'izay fivavahano any izany e. Cool FM manan'olotra ho anao lapa amin'ny Bezaly tantara nosoratan'ny Axel. Novelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy. Niaraka tamin'ny Sofaniry, ny Ravo. Nandray feo Andra Manantsoa. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Nanandotosa